Dia mbola tafahoana amintsika indray zany andinika ty toedra raha-pirenena tena mampiorokototra ankehitriny ity, satria efa manjaka ny didiky felehibe sy ny fanjakan'olo-tokana. Olona ray no manindry ny fitsarana, manindry ny fitsarana ambony amin'ny lalam-panorenana. Aza aloha inona fihetsika zany hoe fitsarana ambony matoa azo taingenana, fa tena mampanahy izy ity, fa ny tena loza dia ny tsy fifanajana eo amin'ny samy malagasy, tsy mifanaja itsony isika samysika. Tena voazarazara lalina ka mifampitondra efa toy ny pirafy, ka tsy afaka ny fampiresaka ny dinika ambony latabatra milamina miara keondoha hoe ahoana no amahana izao savorovoro izao. Fa ny sasany dia mandrangaranga ny fitsarana izay miraisy kombakomba aminy, ary fanampin'izany dia ny erim-pamiretana miaramila sy zandary no basy zany no ampiresahana amin'ny vahoaka sy ny kobay, fa tsy afaka ny resaka itsony izao fitondrana tsy tandalana sy tsy ara-dalàna velively izao, izay manadiny tanteraka fa avy amin'ny vahoaka ny fahefana ny mena azy, ary rehefa tsy mendrika izany izy ka manaonao foana dia zon'ny vahoaka ny misintona, manala aminy, manaisotra aminy izay fahefana izay. Ka mila misaina sy mitandrina isika menakavy, satria ity naturalize frantsay ity no tena rangory fototra izao rehetrarehetra izao. Efa impiry zay nisy fiantsoana ny fionana eo amin'ny mpanao politika rehetra, na ny eo amin'ny fitondrana na ny fanoerana. Zany no mahafirenena mahatany demokratika ny tany demokratika. Raha tsy misy ny fanoerana dia resake fotsiny ny hoe tany demokratika. Ka ity vazaha sadasada gasy ity, gasy sadasada vazaha no efa tsy manaja itsony izay sotoavina malagasy izay, dia ny fihavanana ahafahana mifandinika sy mifampiresaka. Zany hoe ny fihavanana no tokony aloha indrindra, mialoha amin'ny vola, mialoha amin'ny fahefana, mialoha amin'ny voninahitra, satria io tsy nanatrika an'izany hoe concertation zany, efa impiry io no natsoina fa tsy ny azon-damoso ny menen'ny vahoaka sy menen'ireo ray aman-dreny na ara-drazana na eo amin'ny lafin'ny finoana izay taky sy mangataka ny fikonan-doha isian'ny fifanarahana na concertation eo amin'ny samy malagasy. Ka raha tsy mitandrina isika sy manaiky ho manipulena, manaiky ahodikodina ity taranaka mpanjana tany ity, dia raha tsy fanaja isika ka tsy fampitondra ohatry ny piralahy
fa sanatria ohatry mipirafy fahavalo na dia samy mpiray firenena mpiray tanindrazana zao dia hifamono ohatry ny gay etotsika. Iny moa ny teny tompoklahy pastera Martin Luther King hoe rehefa tsy hifampitondra ohatry mipiralahy ifanaja ny vahoaka amin'ny firenena iray dia hifamono ohatry ny gay. Zay no mahatonga ny korotana sy famonoana ady eran'ny tany io. Ka mila ezaka mafy isika ary mivavaka ho an'ny tanindrazana tsy ho tonga amin'izany satria raha ny ataon'izao fitondrano zao dia fa raha tany amin'ny firenen-kafa io dia fa fanjevo satria le gasy mbola olon'ny fo le malagasy ka dia mitandro izay aina, mitandro izay filaminana sy fihavanana izay. Fa rehefa feno ny kapoka dia tsisy lalana fa tsy zay, fa verimberina foana. Fa rehefa ny fitondrana ny filoha no manitsakitsaka ny zon'ny vahoaka dia zon'ny vahoaka ny mitaky ny zony ary ny komy manohitra ny tsirariny sy izay fanitsakitsahana ny zoan'izay. Ny vahoaka ny maso mandidy na ilazinareo na ilazinina tsisy fitondrana hoe natondra firenena rery zany raha tsy ny vahoaka. Ny vahoaka no firenena, ny vahoaka ny tafika. Ka mila mitandrina isika ho aho satria izay korotana sy famonoana eo samy mpiray tanindrazana izay ny tanjon'ny mpanjana tany. Frantsay mpanjana tany moa zany izay nametraka ny ity filoha sadasady ity, ary ireo karana koa avy ao ambadika, reo no miaro mafy ny tombotsoany eto satria ireo zao no mahazo ny laka eto amintsika, mangorona sy mamatratra ny harena rehetra. Dia izao lasan'ny olombitsy zao ny fananana sy ny harentsika, tsika vahoaka maro anisa manjahatra mandro fotsy. Ka tsetsatsiaritra ihany iny fa mampatahotra tokoa ny zava-mitranga eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ny tena mampanahy mafy dia tsy ny mpitondra amin'izao saritsarina fitondrana izao satria tsy aritrely ireo nanao inona rehefa fitondrana mananao foana ohatran'io dia miongana ho azy. Zay ny tsy misy afa-tsy ny herisetra sisa ny mampijanona an'io eo. Fa raha manaja lalàna ireo sy mamela ny vahoaka aneo ny zoany dia raha pitso ihany ireo dia efa tsy eo intsony. Fa tsy maintsy ho tonga zany, azava matahotra tsika. Fa araka ny lazaiko teo, ny tena mampanahy dia tsy ireo mpitondro ireo, fa ny mampanahy dia isika vahoaka, ilay vahoaka izay efa trabona, zany hoe victime, nefa toa tsy mihetsika intsony. Eo milaza hoe ny fahantrana lalina izay novolena hifehezana an'ilay vahoaka no mahatonga izay. Fa eo koa ireo mpanao politika ao amin'ny fanoherana izay mbola tsy tapa-kevitra fa mbola ao anatin'izay fitazamana izay,
tsy samby fony lambamena araka ny fitenenana. Raha aka fitondrana zany ianao a de tsy maintsy sah, ary ny maty any ny fony lambamena. Rehefa tsy sah maty ianao tsy azo fitondrana zany, indrindra amina fitondrana tsy manjary sy jadona tsy tandalana tahaka zao. Ka vo tsy elany na eny fa noho ny etraketraka sy herisetra politika ataon'ny reto mafia ny fitondrana, misakana ny firotsahan'ny Andriamatora Valomanana, de na eno fa hovaina, zany hoe hosoloina candidat hafa na hoe candidat de substitution no ho atolotra indray. Zavatra tsy fahamatorana zany satria efa napozina ny antso-jay tahaka zao, ary tokony efa niomana ary nanao plan B na C na D tsy haiko intsony manoloana izao fitondrana sy filoha tsy ara-dalàna izao. Ka raha efa manaiky isika, efa imbetsaka no tsy hiditra any amin'ny resaka hoe filana antso-jay any amin'ny resaka etra sy ny karazany intsony isika, fa efa tena lolovin'ny reto olo tsy manjary fitondrana tsy manjary saritsary-pitondrana reto isika efa 15 taona zao, satria olona antsoina hoe filoha zay tsy ara-dalàna. Raha antsika malala ny maha tsy ara-dalàna azy noho ny zom-pirenena frantsay ananany zay raraniny voararan'ny lalam-panorenana malagasy tsy afaka hirotsaka, nefa nanaovan'ny ralam-boletra sy kolokolo niaraka amin'ny ndrala manam-pahaizana voleta mpamadika ao amin'ny fitsarana avon'ny corruption, haute cour corruptionnelle, dia io somatsara io izy io. Ka filoha tsy ara-dalàna, fitondrana tsy ara-dalàna, prime ministre tsy ara-dalàna. Aiza ianao nahita prime ministre fitondrana gouvernement izy ity, filoha présidence anankitelo de tsy mihetsika eo, efa zavatra efa jadona anie zany, sady prime ministre tsy hita zay nataony, tsy hita zay zavatra vitany, ary izy ny isan'ny tompona andraikitra voalohany zao zava-misy eto amin'ny firenena izao, satria izy no mpanatanteraka, izy no mpanome mibaiko, na ny maramily io na ny fitsarana io na ninona io, ny ray manindry bokotra fotsiny avy any ambony hoe ataovy ity. Ka filoha tsy ara-dalàna, fitondrana tsy ara-dalàna, zany hoe tsy ara-dalàna koa ny prime ministre, tsy ara-dalàna ireo gouvernement ireo. Ny ACC moa de fa tsy misy mahara-dalàna azy tsony, zavatra ny olona tokony ny androm-panjakana tokony hiaro ny lalàna, ny lalam-panorenana sy hiaro ny lalàna no manitsakitsaky zany. Zavatra efa mivadik'ondana zany, efa zavatra efa tsy mitombina tsony, sady tsy azo raisina araka ny fitenin'ny rahalahy tao ihany. Ny CENI tsy ara-dalàna, ny ty OVK, inona le ty OVK ohatry ny fanakotrehan'ny atody zany sa inona zany, tsy ara-dalàna koa zany, satria zavatra efa rafitra kitotoa, rafitra tsy ara-dalàna hatrany tampony no misy amin'izao fotoana izao.
Ka raha izany rehetra zany, inona moa no antenentsika ny sina fifidianana ara-dalàna? Firy taona ny tazomin'le tsy vanin'ireo no loloviny tao ty resaka fifidianana ben'ny tanàna ity? Efa ho eri-taona zao ny tokony efa nanaovana an'io. Isika zay efa nandà sy nanaiky ny filoha vazaha, mbola miantso azo filoha, na ny vahoaka io, na ny olotsotro io, na ny mpanao politika io, ny HCC zay efa nilavitsika hatramin'izay, mbola antsontsika HCC, ary indrindrindrindra ty CENI zavatra rafitra napetraky ny mpanjanatany frantsay io, rafitra fitaovana vaovao angalana amin'ny tsirary ny fahefana, ametrahana ireo saribakoliny maneran'ireo tany zanatany frantsay teo aloha. Zany io CENI io. Any Frantsa, aty a Frantsa tsy misy an'izany CENI zany. Fa zavatra napetraky ndrareo voleny io, naory natsangany io, nasaina natsangany ny malagasy io sy ny zanatany rehetra afrikana hatramin'izay. I Cédric nametraka ny voalohany tamin'ny 2010. Tonga de efa didy midina avy any amin'ny mpanjanaka hoe efa napetraka teo lahy de ataovy ty. CENI lazaina fa hoe maleo tena, tsisy mampaleo tena an'io na ny kely ary. Any amin'ny filoha, any amin'ny Cédric ny lakleany io, any ny bokotra sy ny dema commandany. Ka zay tany misy an'io rehetra de fa alabato assuré zay, azo antoka ny alabato, ary tsy misy zay tsy korotana ny fifidianana misy an'io CENI andozy io. Mody natao hoe CNIT, zany hoe nandritry ny transition, de efa mody nitsahoana tamin'izany rehefa tapitra ny tetezamita de ho foanana, fa zao zany mbola io ihany izy io. Dikan'izany zany mbola mitoy ny tetezamita hatramin'izao. Le mpanonga-panjakana mitondra ny tetezamita, zao mbola mitondra n'izao tetezamita hatramin'izao taona 420 sy 4 zao, 5 taona ty aoriana. Ka tokony eritreritra sika vahoaka, satria raha rafitra tsy manjary ohatr'izany aza manantena, aza manofy fa tsy hisy fifidianana ara-dalàna zany io, tsy hisy valim-pifidianana ara-dalàna zany, tsy ny safidim-bahoaka na oviana no ivoaka amin'ny fifidianana tarihana fitondrana tsy ara-dalàna sy tsy manjary ohatran'ireo. Ka azagaga sika, satria za aloha de efa kivy tena efa tsy hitako tsony ny tenenina hoe tamin'ireny narirarirana momba an'le fifidianana ireny, hoe mangataka ny CENI hamoaka ny tety androm-pifidianana. Matony ianao mangataka an'le CENI amanao an'izany de mbola makatohan'le CENI ianao zany e. Zany hoe le zavatra efa tsekenao mbola takinao anao an'le zavatra, ka tsy misy fahagagana io, fa olony ratsy, fitondrana ratsy, metody ratsy, tsy maintsy ratsy ny valiny, ratsy ny vokany. Ka mila misaina sy mandinika isika, satria rehefa manaiky ny tsirariny ohatr'izany, zavatra tsirariny neny ataon'ireo, manaiky indray mandeha ianao ny tsirariny de mamomy danadana ny varavarany tsirariny mandrakizay, satria reo de olona tsy mahatsara tena tsy mety zany tsony, fa materitreritra reo fa zay
fanomezana ao amin'ny fanekena ao amin'ny zavatra tsy rariny indray dia fieritreretiny fa anazy Madagasikara, anazy ny fitsarana ka zay tiany ataony ny ataony. Ary rehefa manaiky ny tsy rariny ohatray dia manome lalana, tsika ihany manome lalana, manome lalana azy hanohy ny tsy ara-dalàna, hanohy ny tsy rariny ka lasa complice, lasa mpiray tsikombakomba ankolaka zany isika rehefa mbola mihinana ny efa naloha. Rehefa tsy ekena ny hoe filova za dia tsy ekena mandrakizay, ninona hitrango ao, ninona hitrango ao. Rehefa tsy nanaiky ny fanjanahantany ny razambentsika, ny zokontsika tany aloha tany ny malagasy, dia tsy nisy zavatra hafa akoatran'ny fandoavana, faniliana ny fanjakana mpanjana tany hatramin'ny farany. Ka mila fahamatorana zany izao tolona hatrehantsika izao. Ka ny zavatra ray mampanahy koa dia araka ny lazaiko teo, ny tsy miova ny metody nireo olo tsy manjary reo matoa zao ny zavatra vokany ary mahomby zany aminareo. Fa tsika vahoaka, tsika tarika politika, mpanao politika ao amin'ny fanoherana dia tokony hanova tanteraka koa ny fomba metody fiaditsika. Ary zavatra teny kely atsipiko dia mila mitandrina isika fa misy ambody ao anatiny tafiditra ao anatin'io fanoherana io, satria tsy tonga amin'izao zava-misy zao ny saritsarina vazaha io raha tsy nisy ny fifidianana iny. Efa nanohitra n'iny daholo ny rehetrarehetra fa olona iray zay efa nanao vava fa fifidianana maloto io no mbola nandray anjara ka dia nampisy heviny io fitondrana iny fifidianana tsy nanjary teo iny, nafahandrareo nangalatra ary nametraka soamatsara indray ny vazaha tsy mahazo mirotsaka mbola hitondra amboletra ny firenena malagasy. Azonareo an-tsaina ny olona tiako tenenina, ny olona miovadibadikevitra ohatr'izany dia tsy azo atokisana. Ary tsy mino na ilazinareo na ilazinina fa hoe manohitra ny Rajoelina izy teny. Tena mino mafy ary azoko antoka ny zavatra teneny raha mijery ny zavatra manodidididina rehetra sy ny fihetsiketsehana manodidina rehetra ataony dia topy tafiditra ao amin'ny fanoherana io, sady izy zao no mahazo toerana tsara isaky ny mandeha izy foana mandray ny fitenenana, satria hoe filoha-hevitry ny antemeram-pirenena any amin'ny fanoherana. Aza mino foana tsika ary malagasy na andrava amin'ny firaisan-kina ary zany tokony vakiana batsilana fa aza manaiky ahodikodin'ny olona ohatrany io matoa tsy mandeha io fanoherana io dia aora zavatra ao anatin'ny trio Rajoelina, Ravatomanga sy teny io
mbola raisinareo efa nandeny hoe kolektifan'ny firy moa izy teo hoe tia 10 lasa naverina 11 indray tsy fantatra tso moa ny sasany lefa mivarika koa ka tsetsatseta tsy aritra ihany iny ko apetraka eo iny satria tokony andinika sy saina isika rehetra ary tokony anova fitantana ny tiako tenenina fa efa mitory faharesena ny fanekenany tsirariny tandremo kanefa tsy ho kivikivy sika na hoe lavolefony zany sanatria fa toy atramin'ny tolona ho hita eo foana iza ny mpamatika ary tantara mbola tsara ka eto mpamaranana dia mbola miverina any amin'ny vahoaka satria ny vahoaka no maso mandidy tsisy afaka andahany zany fa zany voaloha laharana vo manokatra ny lalam-panorenana ianao ny teny voalohany indrindra ao dia vahoaka maso mandidy ka rehefa tsy mandeha amin'ny loniny ohatr'izao ny firenena noho ny asa maloto noho ny kolikoly noho ny fanaovana fitaovana ny fitsarana izay tokony hiaro sy ametraka ny marina sy ny ara-dalàna eto amin'ny firenena dia adidin'ny vahoaka izay tompony fahefana sy name fahefanan'ireo no misintona ary manala ny fahefana nampiasainy amin'ny tsy izy amin'ny tsy marina amin'ny fomba rehetra satria misy zavatra anisan'ny ao anatin'ny lalam-panorenana ry zalahy tandrefana taty moa zany ny frantsay fa tamin'ny andro efa ely zany hoe rehefa manitsakitsaka ny zon'ny vahoaka ny fitondrana na ny filoha moa zany ny lehibe iny zay fitondrana iny tatika baiko an'izay rehetrarehetra zay dia zon'ny vahoaka ny mikiomy fikiminy zany dia zo malalaka ny manohitra tsy manaiky zay ny hoe fikiminy mandà tsy mankatoa tsy manaiky izao fitondrana tsirariny sy tsy ara-dalàna ankehitriny zao ka dia adiditsika vahoaka ny mandray andraikitra zao no andro sy ora lera ho ny fitenenana tsangana ry tanora efa manomboka mihetsika efa mandeha mively vilany efa mandeha ny hetsika maneran'ny tanàna rehetrarehetra fa mihetsika mila mikiomy ny vahoaka malagasy na aiza rehefa tanàna tsy manana maramila aneka amin'ny Madagasikara reo ary ireo maramily reo ane zandary reo ane zavatra any anatin'ny vahoaka ihany reo rehefa tena ifamely rehefa tena amono ho lasa fahavalo zany hoe tafy vahoaka tokony hiaro ny vahoaka zany lasa fahavalo amonon'ny vahoaka dia tokony andray fepetra koa tsika vahoaka satria ireo tsy lavitra fa ao amin'ny fiarahamonina tsy nivoaka avy any an-danitra na ny anjera avy any aninona fa nisy fianakaviana loharanony poiran'ireo dia ao amin'ny fiarahamoninao ihany antsika mifanazava rehefa fandresy lahatra rehefa amono ny fianakaviany sy mipiray tandrazana sy mipiray tampo aminy izy dia efa zavatra hafa zay ka dia efa manainga atsika rehetra hijoro manoloana zao tsirariny zao satria hito tsy azo avela mirotsaka ry tsy mahazo avela miteny ry tsy mahazo avela milahatra dia efa
miverina amintsika fanjanahantany ka dia mahay reza tompoky lahy sy tompoky vavy fa tsy maintsy mitoy ny tolona ary tsy maintsy mandresy ny tolona tsy maintsy miverina amin'ny vahoaka maso mandidy ny fahefana ary tsy maintsy averitsika alanitsika amin'ireo ny fahefana ahafahantsika manangana fitondrana miorona amin'ny famarinana fitondrana tandalana manajalalana ary miady sy miaro marina ho an'ny tombotsoan'ny vahoaka sy ny firenena malagasy amin'ny alalan'ny fitsarana mahefa zany hoe fitsarana mahaleotena fitsarana amina mpitsara retina mpitsara mandray andraikitra ary tsy azo vodiny fa tena manao ny miasany dia ny fiarovana ny marina amin'ny fanajana ny lalàna dia ny lalam-panorenana izany ka dia mahay reza indray tompoky lahy sy tompoky vavy mandra-peo ny ray